Nilaza kosa fa tsy hitazana fotsiny toetra raharaham-pirenena fa handray ny andraiky ny fiaramonim-pirenena ao anatin'izany mofon'ny Mpiaro ny zon'ny Mpanjifa. Lasa teo ary dia nisy ny hetsika izay notanterahan'izy ireo teo anoloan'ny CST Anosy. Vola ravoavy sy tsirakotary Zon'Ny. Tsy hitaza-potsiny raharaham-pirenena fa handray andraikitra ny fiaramonim-pirenena hoy ny nambaran'ny Mpiaro ny zon'ny Mpanjifa anandraitra ny hetsika izay notanterahan'izy ireo ny talata lasa teo naloan'ny lampana nosy kely. Tsy fanarandalana eto amin'ny tantsiny fanjakana. Zany mbola betsaka ny dingana atao fa zany hoe fanombohany ty hoa manomboka aloha dia ho teo ny toyana fa conscientiser ny olona hoe raiso ny andraikitra fa iaraha-manana ty firenena ty. Azandrasa rehefa maty sika mianakavy zay hoe takizay nandray andraikitra fony ny antso ireo fikambanana société civile reo. Anisany nositany Mpiaro ny zon'ny Mpanjifa manokana ihany koa ny fanaraha-maso ary ny ijereny akaiky ny asa ataon'ny androm-panjakana eo anivon'ny tetezamida. Volam-bahoaka ny ikaraman'ireo olona reo. Mila zavatra miantraika any amin'ny fiainam-bahoaka ny ikaramanana azy. Zay aloha dia zava zay resaka izay. Fa betsaka loatra eto tsy fijerena amin'ny vola ampiasaina amin'ny sosialim-bahoaka fa lasa amin'ny zavatra tsy tokony ho izy. Ka handray andraikitra ny société civile. Société politique manao ny azy fa société civile koa manao ny azy manomboka zao. Alors dia zava zay satria tsy arasantsika foana hoe société politique foana manao zavatra vao manao zavatra ny société civile. Mametrana reo société civile izy au observatoire de finances publiques ary ao anatin'ny programme ny RNDC zany observatoire de finances publiques. Ahoana ny fampiasana ny volam-bahoaka io fa matetika mankotsika amilazy hoe volam-panjakana anjakazakany sasa fa io volam-bahoaka dia ametraka ny observatoire de finances publiques zay manomboka zao hoe araka ny fanazavana dia fanomboana no nataon'ny Mpiaro ny zon'ny Mpanjifa ny talata teo iny fa hitoetra ny hetsika izay tanteran'izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena.